Nivoaka ampanginana ny vahoaka eto amin'ny fokontany Manjarisoa noho tsy fisiany rano fisotro madio mandeha ara-dalàna. Ny antony tompona ndraiky mpanjakana sy avy ao anivon'ny jiro sy rano malagasy izy ireo amahan'ny olana farak'izay aingana fa raha tsy izay isy ny fidinana an-dalambe. Manaitra anareo tompona ndraikitra zany zahay fokon'olona eto Manjarisoa fa mijaly zahay mijaly efa 4 taona tsy avotelo andro na 2 andro fa efa mantonany zahay mijaly rano mafy aminay zany antsy fahasalamanay zay zao de teraka aretina tsy fisiny torimaso amin'ny alina mijaly zahay ka miangavy anareo zahay mba vao ty olana ty aminay aty fa efa tsy herin'ny ainatsony ny jirama efa anay foana ny faktirany ny konteran jirama nefa rano tsisy mampalahelo zany mamelona fotsiny zay vahoaka mitovy aminay hanefany zahay tsy misitaka an'le zavatra handoavanay vola ka malahelo zahay fa de mba tongavana re tompona ndraikitra ikarakaran'izay zavatra zay zany fanirina eto ka raha ohatra ka tsy misy ny zavatra horaisinareo andraikitra de zahay fokon'olona maro be reo efa hitanareo ary amin'ny bidon io fa pare kafanapakevitra zahay hidina an-dalambe. Efa taona lasa zay atery amin'ny secteur 6 misy anay ambony amin'ny bloc 6 aniny nisy mpiasa ny jirama mihitsy ohatra nitondra paray zay reo za mihitsy niresaka tamindreo teo hoe manahoana ny fandehan'ny ranonareo ny ranonay tontolo ny andro tsy mandeha efa taona lasa izy tamin'ny 9 maraina amin'ny 5 mbola nandeha izy hatramin'ny 9 fa inatoandro rehetrarehetra tsy mandeha mihitsy de mba mandeha izy eo amin'ny fito am'izay ny fitsasany arivo de niteny ny tompona ndraiky jirama tsy fatana tompona ndraiky izy raha tompona ndraikitra fa tomatoy izy tonga eo niteny hoe zay jirama manontany hoe ahoana fandehan'ny ranonareo anazavana zany taminazy hoe tsy mandeha ny ranonay am'izay ny heure fandehanany de eny ary fa hijery vaolana zay après 6 mois ka tomato eo izy zay raha sy diso ako nisy ndray mbola jirama ihany koa tonga izy ary teo amin'ny ary amin'ny farambony ary foana manahoana fandehan'ny ranonareo vao maika pira niembotra amin'ny sivy ndray vao mandeha tsy mbola misy vaolana mihitsy zareo nefa niteny hoe hijery vaolana am'izay amin'ny ranonareo eto Manjarisoa mahafinaritra hoa zany tsara zany nefa arakaraka natongavan'le teknisianina any tsisy mihitsy tsisy amélioration zany le izy fa vao maika tsy nandeha ny ary amin'ny secteur 6 zao nanomboka tamin'ny larobia lakamisy zoma sabotsy lahady androany 5 jours zay tsy nandeha misy tontolony andro ny alina ray manontolo tsisy rano mihitsy na goty kely ary tsisy nandeha mihitsy ny andro zay amin'ny firy alina hoe tsy matory mba hoe miandry am'le amin'ny 2 maraina teo mba hoe tamin'ny 9 amin'ny 1:10 niembotra amin'ny 2 maraina mbola tsy mandeha ihany le rano hatra amin'ny 2 maraina any amin'ny morafeny zay makarano tompoko mamanaingy anareo tompona ndraikitra fa mijaly zay eto Manjarisoa mijaly rano zay ka de mba jereo Manjarisoa azo atao zanakiala hafa Manjarisoa misaotra tompoko. Tonga ny vory teto amin'ny bureau ny fokontany Manjarisoa izy ireo ny alahady tolakandro zay naka hevitra tamin'ny lehibe ny fokontany ity farany mo manamafy ny antsoavo efa nataony poniny nanomboka tamin'ny 9 ny fandehanany rano taloha de mikisaka amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 10 amin'ny 1:10 zao fa amin'ny 3 maraina vao mandeha rano amin'ny 4 famaty fijaliana zany ka manaitra anareo saina tompona ndraikitra tsirairay avy fa jereo fa zo fototra tokony sitrahany fokon'olona rehetra ny fahazahoana rano fisotro madio manantena ny fahendrenareo mba hijery akaiky fa zay atoko fa tsy misasa mamenatra tany de amin'alana zaka najary lasalamanay zao o viva najary namanay ka zay ty tsy araka o viva sanandro fa de manantena ny fahendrenareo mba hijery satria atsika samy olombelona vahoaka atsika le tena le fototra raha mba tsisy jiro izy tsy de problème fa le izy tsisy rano mihitsy zay zany tena problème manantena fa hijery ny tompona ndraikitra manantena ny firenena izay hijery akaiky ity vahaolana ity olana lehibe mba hitany vahaolana mba hijerena ny fokon'olona ray manontolo makasitraka marina fa saikan'ny fokontany 9 eto Mahajanga no mijaly rano amin'izao fotoana izao ny antony misy ny fahasimbana ara-pitaovana amin'ny famatsin-drano eo anivon'ny orinasa jirama.